sosialim-bahoaka mitrosiny miatratra any anaty vilany tomponantoka feno ny mpitondra ho ny olo-pirenena raha rano-pirenena olonao anay ny 13 be aza mampiasa mpitandro filaminana amin'ny retana raha mamim-bahoaka ho isiteny indrendreny soniaiko fanavota amin'ny pirenena asa fa tsy kabary atomboka tsy hoela ho irina rendriamasoloana potika tanteraka ny mahafirenena republikanina any Madagasikara enatra ho an'ny firenetsika ny tsokombakomba nataony senisy ny mpitondra ho ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara androany tsy mety ho izy ny mangina manoloana ny fanosohosena ny fahamarinana tsy misy mivoana fa tena ny zava-misy eto amin'ny firenetsika no nambarana ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo tamin'ireny afatra ireny ho iatrany ny filoha Ravalomanana tsy misy ilana azy intsony ka mila ravana ny seny ho iatrany ny fanamafisana ny ala ny saritavan'ny seny ka tena niseho tamin'ny tena endriny izy amin'ny fitaovana nampanaovan'ny fitondrana azy tsisy zay tsy malala na netoterana ny avy nivelany fa fiatsaram-belatsia famitana ny vahoaka fanodikodonana ny safidy ny vahoaka tsy niteny Tomasy ny marina tsy nijoro amin'ny fahamarinana maleo tena azy nampiasainy olona ny ordonnance tsy ara-dalàna noterena ny maramila sasany andatsabato ho an'ny kandida mpitondra fanjakana maro nosoka sy ny alabato kanefa dia nijereny seny fotsiny zany raha vao any io seny io tsisy ilana ny olona kely ary tena krisimasy ny materitreritra tena tsy rariny tena tsy rariny ny tsy miteny eo andrentreny marina fangatahantsika fangatahanay fangatahako raha vao any iseny io dia raha vao dolo tio fividiantsika ny ray tsokombakomba ny senisy ny fitondram-panjakana ho ny filoha Ravalomanana izay nanamafy fa tsy hafa miala fa ny ray vili tamin'ny fangalaram-bato sy fanodikodinana ny safidy-bahoaka ity rafitra mpikirakira ny fividianana ity tsy niteto Antananarivo reny vohatra ihany no nisy izany alabato sy tsy fanarahan-dalàna zany fa tena manerana ny nosy mihitsy ireo izay naneo ny tsy fanekena zany alabato zany fanitsakitsahana ny lalàna velona dia nandefasana mpitandro ny filaminana ka nampiasaina daholo ny hery nisy zany zavatra nitranga tany filiary zany milaza aminareo fa tsy rariny riavana ty zavatra manjo ny firenetsika ity raha izao fomba mamoetra eto Madagasikara izao no mitoy dia ho levina tanteraka ny fandimbiasam-pahefana ara-pifidianana eto amintsika ho ihany ny fanazavana ho sarisariny fotsiny ny fifidianana ho atao rehetra fa fifidianana efa vita no andatsaham-bato ho an'ny olo-pirenena malagasy izany no antony itsanganantsika dia n'izao ho ihany ny filoha Ravalomanana raha avelantsika itoy zao dia tsy isy intsony ny fifandimbiasan'ny toerana amin'ny alalan'ny fifidianana satria tsy isy afa-tsy ny fampiarana ny demokrasia ihany no ahafahantsika miaina ankalalahana miaina ampanajana ary fifidianana ekeniny rehetra vokatra azo efa maro anisy ireo nahita fa mila fanovany ty fireneny ity ary mila ampanjakana ny fahamarinana ary io ara ny tahotra sahy ara-mijoro tsy mandray andraikitra ary ndao atambatra ny hery fiefa-tsy rariny intsony zao mahazo ny firenentsika izao misy mahazo tombotsoa manokana ka mamono fanahy manoloana ny fahoriny ny mpiray tanindrazana aoka izay ny famoretana ny malagasy ho iatrany ny filoha Ravalomanana fantatro fa manamboninahitra vitsy zay nahazo tombotsoa manokana ireo manambotra mibaiko manao fampirorona mahatonga ny terrorisme d'État minao fa mbola misy kosa nefa manamboninahitra
mba mieny ny feo miferitreretany ka na desena manao an'la izy ara izy afa tsy manara-dalàna dia namaly izy nisy tena nisy araka zany dia tsy nisiny ihany no androm-panjakana tsy nijory tamin'ny fahamarinana sy ny maha indépendant azy fa mifaly vatenany fa nisy ko ireo androm-panjakana sasany zay nisany hortense nanao an'ireny ordonnance tsy ara-dalàna reny mangataka an'la izy zay zao hoe mbo avoay hortense satria tena nisy zany vitantsika eo mivaliny rehefa avy eo ankoatr'izay da miantso amin'ny fampandeferana ny ambopo ka hanambatra ny hery ho an'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ny filora valimanana tsy afaka hijery fotsiny izao fanapitehana ny tanindrazana malalatsika zao isika manao antso avo amin'ny antoko politika rehetra aho tonga ty fotoana tsy maintsy ampivondronatsika ny hery aoka tsy ny fitivikevitra aoka tsy ny disadisa no mahatonga atsika tsy hanambatra ny hery andresentsika zao tsy fahamarinana sy fampiajiliana ny malagasy zao fa tsy rariny fa andao hiaraka anavitra ty fireneny ty isika tsy mora ny andraikitra miandry atsika ary ilaina fahasahina lehibea zany mijoro amin'ny fahamarinana zany manao antso avo amin'ny fiarahamon'ny firenena rehetra na ny société civile ihany ko fantatray fa miezaky nareo mba tsy endany amin'ny atsina ny eroa mba mijanona le neutralité nareo fa efa tena andoaty amin'ny rambary raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao zay tsapanareo sy ny lazanareo ny fahamarinana dia makasitraka anareo zay ny teny fa tokony tsy ekena iny voka-pifidianana teto Madagasikara natao iny no mafisy ny filoha nasionaly ny antokotoky Madagasikara no sady filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kiny fa tsy manaiky ary mitsipaka ny fifidiana na be ny tanàna izay feno osoka teo ny RMDM sy ny firaisan-kiny makasitraka sy momba anareo izahay ry transparency internationale eninay ny vokatra avy any New York avy any Berlin avy any amin'ny toerana hafa fa ny teny ianareo hoe miantso mpanao politika fikambanana rehetra ny malagasy ray manontolo tsy anaiky an'iny tsy anaiky an'iny tsika matarino tsy anaiky an'iny tsika miantso atsika koa malagasy na ao anatin'ny vondrona politika na fikambanana na syndicat mba tena ampivondrona ny hery fa tanyndomondoza ary tena fa loza no manjo ny firenentsika ankehitriny manampy zany dia na ny mpitondra fivavahana ary tsy rahary ny riavana zao fampahoriana mivoaka malagasy zao misy te hifikitra amin'ny toerana dia managadagada fotsiny manapotika ny fahamarinana noho izany ndretotsika tonga amin'ny voreto dia tsy anaiky fa hijoratra amin'ny farany koa manao antso ao aminareo ary amin'ity fotoany ity eto amin'ity toerany ity vonina hiaraka vonina hijoro ary vonina nefa zay adidy sy andraikitra mba mijentsika ny firenentsika miantso ny malagasy ifo amin'ny toromasony ihany koa ny filora valimanana tsy hanafoana ny fahantrana sy ny fahoriana hoy izy ny kitolototra izay mandeha ankehitriny io fantatro tsara ny fomba atsika izay manao hoe aloha mihina kely toy zay mandry fotsy ny zava-misy anefa dia izao ilay kely zay hotedavina hoanina ary tsy misy intsony fa falatra reo ampahantra indray olondalondalona koa ny fantrana voaka malagasy tsy lahatra izao fahasairanana izao ary tsy sitrapon'Andriamanitra fa tena fanambanina sy fampahantrana tanteraka fotsiny atao mivoaka malagasy koa manao antso avo indray mandeha indray manao antso avy izahay manao antso avy itsika fa aza manaiky intsony ny fampahantrana ny voaka malagasy
sy ny fampijaliana azy mangeta hita ambony lakana izy tsy hijanona treto fa ampafantarina ireo mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena ary itetitsy anatona ndreo fireneny dehibe izahay isika mba ampafantarana izy ireo ny zava-misy marina ary atongan'izy ireo tsy ho tompotra amin'iny koa satria mpiara-miombonantoka amintsika izy rarina sitsy ny raha malala dia hitatsika ao ny toiny fa manomboka amin'ny talata dia efa nomboka izahay ianao azy sy matahotra nareo tsy maintsy avotana i Madagasikara tsy maintsy avotana ny firenena ho hiatrany ny filora valomanana izay ny antso ireo mpisetra politika rehetra mba amondrona ery ho fanavotana any Madagasikara mbola tsy nisy fitondrana sy filoham-pirenena nampahantra sy nahagisitra any Madagasikara sy ny malagasy raha tsy ny fitondrana ankehitriny ho ny filoha-levitry ny antenimieram-pirenena raha fitondrana tena champion marina tsy matahotra fanonganam-panjakana hoy izy raha matoko tena fa mbola mambahoaka ny fitondrana dia mangataka ny 13 Mai izahay hoy isy teny Randriana Solonyaiko io ane tsotre mitenareo aiza nareo amin'ny fanoherana mba miantso atsika ao miantso ny gendarme rehetra miantso ny miaramila miantso ny polisy ho arovantsika ny fananany vahoaka fa raha tena ifampitsapa aminay marina izao fitondrana izao avelao zahay handehany olo hevitsinay ao amin'ny 13 Mai avelanareo malalaka anjara tsika polisy gendarme miaramila arovo zahay tsy nampianarina ary tsy mampianatra ny olona manaraka anay handeha handroba handeha hangalatra tahaka nataonareo teo aloha fa raha te hitsapa ny herinay marina ianareo avelao malalaka koa izahay hanao mitina kalalana zay voalaza tsara ao amin'ny lalam-panorenana tompo lasy tompoko vato izahay tsy mila isioka zany fa na dia omenareo rapitso de rapitso fenonay io 13 Mai io tompo lasy tompoko vato avelao ny vahoaka ampiseho izay hitany fa mety aminy na ny fitondrana misy ankehitriny na ny fanoherana ho hiatrany isy teny Randriana Solonyaiko nanamafy raha tena vrai champion ianao aza ampiasaina ny gendarme atao hery famoretana raha tena vonandao anao raisiray ina ny olana laha tena vona andao anao raisiray ny miaramila ataotsika sécurité ny mpitsara ataotsika juge dia avelao zay hitra eo amin'ny 13 Mai hitanao azy vrai champion zany tsy manao dopage tonga dia éliminé izy tsy afaka manao compétition intsony fa dopage io herim-pamoretana atao ho an'ny vahoaka ampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy io ankoatr'izay no mafisy nisy teny Randriana Solonyaiko ny fandravanany seli izay nambarany fa fototsy ny olana eto amintsika miantso ny firaisankinan'ireo mpisetra politika rehetra ihany koa ny tenany anatevin-daharana ny tolona ho fanavota-pirenena izay ho atao raha kabary no nampiova dia efa ela no niova ny fitondrana raha anatra no nampiova ny mpitondra amin'ny ataony dia efa elany koa izy ireo no niova tsy kabary fa asa no andrasana na amin'ny vahoaka na amin'ny mpanohitra ho ny sekretera jeneraly ny antokotiko i Madagasikara ijoro isika ka atomboka tsy hoe izany asa izany ho hiatrany ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro
efa tsy vita an'izay tsy manana zo ny sakafo isika, tsy manana zo amin'ny rano isasana, ary tsy manana zo amin'ny resaka jiro misy fahazavana ao an-trano. Fa na ny zo atsika fa efana mifidy ary a dia hitsakitsahana tampon-doha, satria tsy isika tsony no mifidy a, fa ny ordonnance ny mandeha mifidy a, ary fifidianana ambony latabatra natao ametrahana mpitondra fotsiny. Ary ny zavatra iny tsy hijanona fotsiny iny a, fa eto a dia efa miteny atsika rehetra fa mbola hitoy io zavatra ataon'ny senisy ny fitondrana io, tsy afaka ela kory fa fotoana fohy a dia efa hiketriketrika hanova lalam-panorenany reo ary hiketriketrika zay hitsononany ngara-joely leo amin'ny fitondrana mandritry ny taona maro. Ka ny fanontaniana petraka amintsika vahoaka malagasy dia anao inony tsika, satria tsisy azotsika antenainy. Raha kabary no nahafahana nalova ny dian'ny mpitondra efa elany miovy reo, ary raha kabary nahafahana nanala an'izay tokony alana dia efa elany ny ala. Fa mbola zao ny zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny na ny fahasahiranany. Mitodika amin'ny mpitondra fivavahana sy ny kristianina rehetra, isaorana be dehibe ny fahasahiana mijoro, isaorana be dehibe ny fahasahiana miteny ny zava-misy marina eto amin'ny firenena sy ny maharary ny vahoaka malagasy. Ary misaotra ihany koa amin'ny anatra izay ataonareo ary mankahery anareo, satria raha mahita fa tsy mora ny fanenjehana zay mahazo ny mpitondra fivavahana ndray aman-dreny ara-panahy amin'izao fotoana ankehitriny izao, satria noho izay fahasahiana miteny sy mijoro zay. Fa miantso ny kristianina rehetra ihany koa, satria reny ny mpitarika sy ny filohan'ny kristianina mijoro ny teny dia manentana ny kristianina rehetra koa mba hanana fahasahiny. Fa ny devoly tsy afaka entinao ambavaka ntsony fa roana mety aminy. Dikan'izay miantso atsika rehetra mba tena hitodika ho an'ity firenena ity, fa tsy anao ny fiainantsika andavanandro ihany, satria efa tandondomondoza ary efa loza miatra amin'ny firenena ny zavatra mianan-kehitriny matoa amin'ny teny daholo zay olona rehetrarehetra zao, na ny société civile na ny ray aman-dreny ara-pivavahana miteny an'ireny zavatra efa loza miatra zany. Resaka tenenina foana zany hoe raha zao mbola misy krizy eto amin'ny firenena dia tsy ho zakan'ny firenena ntsony, fa za eto samy laza hoe ny fijanonan'ireo amin'ny fitondrana io manao an'izao gabraraka zao tsy zakan'ny firenena ntsony. Ka dia miantso ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga saina ary andray andraikitra tandrify azy manoloana an'izay. Ho atsika mpikambana ato amin'ny RMDM ny antokotima dia mpikambana ato efa be zay firesahantsika izay, efa be zay kabarina ataontsika izay. Ny zavatra andrasan'ny olona zao dia anao inona ny RMDM ary izotra ho aizy tsika. Dia manateny zay manatena nareo mpitarika zay fa isy zavatra hivaingana ho ataontsika atsoatsy ary zay koa manome tokony vahoaka malagasy raha misy ny fijoroana amin'ity firenena ity dia ho voalohany zay fa tsy faharoa mba hahafahana manavitra ny firenena. Misaotra tompo. Mbola baraingo tanteraka ny mety totoy ny raharam-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Mafy ary nagidy ho an'ny malagasy ny taona 2024, saingy mbola iampy zany ary iamafy ny zavatra isy amin'ity taona ity ho irandriana sy olony aksité ny androany, indrindra ny makasika ny sosialim-bahoaka. Tsy takona feno intsony ary tsy azo idovirana ny mety ho fiakaran'ny vidisolika. Anao mitrotraka izany fiakaran'ny vidim-piainana mety ho ateraka izay fiakaran'ny vidisolika izay. Voafetra ho 200 isam-bolana mandritra ny fotoana tsy voafetra, ny fanitsiana ny vidisolika mandrapatafa petraky ny vérité de prix. Na resaka fiakaran'ny solika tsy azo ialana tsony, satria na ny loi de finance dia nisy zareo taxe ny gazoaly. Gazoaly dia efa hitaterana vahoaka, hitaterana entana, zay zavatra anankiray. Faharoa manaraka an'izay dia nanao soumi tamin'ny resaka ampidirana an'io vola 200 millions de dollars io ny ministre finance sy gouverneuran'ny banque centrale. Nanaiky ry zareo mihitsy ny teny hoe hampiakarinay 200 ariary isam-bolana mandrakatsatsarana vérité de prix. 2025 loi de finance 2025 i vola io 2025 i
2025 dolo zavatra rehetra zay tenenanay hoe mafy tao antsika malagasy iny taona efatra amby folo io fa mafimafy kokoa io taona 2025 ao anatin'ny famondrona kely ny avy amin'ny fanoerana amin'izao fotoana izao itetiavam-baolana maika entinanarenana ny fiainam-pirenena sy amoana ny vahoaka malagasy anaty krizy tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina rahateo no azona manatratra ny tanjony olona mandinika ny olo-pirenena fa tsy olona madinika ka naikilembena mora foana manoloananjadona sy ny fampahoriana ary tsy fahamarinana tao amin'ny mpanao politika tabera kristian amin'izay ireo endrika fanambadona sy fanamakana ny malagasy ampitreretina ihany koa ireo fanambarana sy antso ho an'ny fanavontam-pirenena tokony ampietsika ny ampony malagasy ho sahijoro sy andreandraikitra manoloana ny zava-misy aiza no aleny ty madagasikara ty tsy avelatsika ty andeha andranomasy agny fa tsy maintsy mijoro hoary fanina zany ny fampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana efa tsy zay tsony fa io moa zany misy an'iny vatim-pifidianana igny dia fifanajana arakin'igny angamba sisy agnandrasany aoka tsika mpanao politika ny antsoavo atao eto esory aloha regny karakarazana disadisa na anareny fa manjary hoara rotony fitondrana ho ampiasainy regny ka manainga ny voaka malagasy rehetra zany iverina atia amin'ny fanoerana rehetrarehetra na iza anao na ao anatin'ny antoko politika anao na tsy ao anatin'ny antoko politika anao mitsangana fa tsy vahoaka madinika anao fa vahoaka mandinika no avy ny firenenao sy no avy ny taranaka faramandinika ka ijoro hametraka an'izany fahamarinana zany ka andrava ny jadona zany tsy ilaina ny fifampizirozirena tokony antanjona ho an'ny fanoerana dia ny anambatra any hery ho fanavotam-pirenena ny fifampizirozirignany dia tapaka zany le lastika zay na io dia zay ray jodriketo zany na ny paraky na ny molotra fa ny vahoaka koa sy mepitarika avaty tsy hanaiky ny zirizirianao eo manao antsoavy amin'ny tany filaminana dernière rempart efa rasirasy place nareo efa somary efa rasirasy place nareo ka mijoroa ka io zany na mpivarotra anao na olosotra anao na ina mijoroa olo-pirenena andraindraikitra amin'ny secteur na ny toerana zay misy anao dia iarahantsika le izy ho anareo zay mbola misalasala regny efa nanome antoka sy tokony ny ray aman-dreny be teo ny fandiminy fitenenana teo tsy vita ny vava na resabe intsony ny zava-misy ankehitriny ho ny fanamafisana fa mitakiasa avy amin'ny olo-pirenena vonina sy vanina andre an-tanana ny raram-pirenena sy amaritana no avy rehetra efa metraiky amin'ny tolana ny fahasahirana nateraky ny fiakarany vidim-piainana sy ny tsy fanaovana laram-pamiaina ny sosialim-bahoaka ankehitriny ho ny faneho-kevitra samihafa mialalina hatrany ny fahantrana iainana izy tantokantrano ary saika tsy marika ileo filana fototra intsony ny vola miditra tsy zarizary tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fihinanana sakafo izay fototry ny aina ho anareny mpianakaviana manokana zany dia tena mahatsiaro hoe mijaly satria ny vidim-bary zao efa mahita 440 ndray kilao ny vidim-bary miofatrano hoe tsy andany miofatrano moa zany dia efa tsy lazaina ntsony ny kolazon'ny mpianatra ny frais ny karama nefa tsisy fiakarana tena mangataka zany zay fa tena mijaly zay vahoaka malagasy nireny mpianakaviana tena mijery todiky tokony hojerena mitokana mihitsy zany le reny mpianakaviana mitondra tokantrano satria tena hatrany anaty vilany raha mahandro vary dimy kapoaka zao ohatra hoe olona fito zay ao an-trano tena lasa roa kapoaka sy tapany sisany atokona amin'izao tena mbola hiakatra zara mieritreritra tena mbola mahatratrany amin'ny 5,000 kilao an'io vary io raha izao no mitoy ty zany tena famaizan'Andriamanitra tsika vahoaka malagasy ndray soromo manoan'ny ataony dia tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra no fahaizan'Andriamanitra amin'izao zavatra zao resaka sosialy amin'izao tena mafy ary tena jaleny reto fitondra fanjakany reto mihitsy ny vahoaka malagasy ny resaka sosialy tsy ny sosialy rery ihany fa na mifandrim-palema ny rehetrarehetra mihitsy eto Madagasikara dia efa tena tsy izy tsony mihitsy resaka vidim-piainana tena efa tsy zaka tsony satria raha mikarama ariary zato anao tsy ampy anao ray ampy 2 minitra iny dia lany dia ahoana ary miaina ny vahoaka malagasy amin'izany karama zany amin'izao fotoana izao tsisy fiakarany karama nefa ny fiainana miasarotra ady tena tsy zaka teny ny anina androany dia davina androany fa tsy efa tsy zay tsony izy amin'izao fa nohanina androany ngamba nohanina androany ngamba dia davina raha afaka betso zay ny ainatsika satria efa tsy tapatsinay tsony izao nohanina amin'izao efa tena misy tsy haiko inona ny ambalin'ny tapatsinay angamba ny amintsika malagasy tsisy fahagagana raha mbola izao fitondrana izao no andrasana many olana ho ny olo-tsotra mananontana sady ary tsy adidovirana ny mbola hikarany vidim-piainana amin'ny taona ity hoy ny fanamafisana raha mbola izao fotoantanana tsy mahomby izao
mila tonga saina ny malagasy ka tsy anaiko voavidy vola sy fanomezana tsy mahavita taona ka mitaka ny tena no amitondra faisana ny maro anisa ho antsika reny mpianakaviana tsika kibony fonosana mba jereo re aza mieritreritra hoe voavidin'ny olona amin'ny ray alina raha ray alina zany ange 5 andro ny herintaona ataontsika hoe ao anatin'ny 5 taona zay ray alina zay zareo 5 taona fa ariary 5 zany ariary 5 isan'andro ve no ivarotanao ny tanyrazanao itsaly ny vahoaka hitringa amin'ny tany andoalika tanteraka mihitsy raha mbola ireo mpitondra tsisy fanantenana ireo mbola reno zay aloha dia zavatra tena amin'ny maha-olo-pirenena tsotrana tsisy raha mbola reno zay natao mba mila mandray fepetra ary mila le mpitarika any koa mba andray an'izay satria teo rehefa iny 2024 rehefa milatsaka nefa tsy misondrotra ny fiarana dia zao mbola ireo ny hoe dia mbola ilatsaka noho izay zany satria io tsy maintsy hiakatra ny vidim-piainana anatintsika fa tsisy zavatra mihidiny zany sady nefa n'le mpitondra tsy vaky lohanao zany tsisy antenainao an'izany fa ny azy ihany no fantany dia tsika gasy zany mila tonga saina aza matin'le ny androany ihany fa le ho avy fiainan'le taranaka fara-mandimby ao arivo sy ny taona manaraka izay mbola iainana no mila jerevantsika mila vaolana maika sy maritra ny fanarenana ny sosialim-bahoaka izay ankina ny fampandrosoana maolona sy atao amin'ny firenena ho ny olo-pirenena tsy isy fiovana antenena nefa raha minimikipy sy mitaza-potsy ny olo-pirenena takina ny andravana ny governemanta sy ny fametraha-pialany filoam-pirenena ankehitriny mijaly ny vahoaka amin'izao sahirana ny malagasy kanefa tsy maharototra ny mpitondra izany rehefa tsy andrava governemanta ny filoam-pirenena dia ny filoam-pirenena no mila miala miantso ny tafika mba andray andraikitra sy hitodika ary amin'ny vahoaka maro anisa hoy ny filolefitry ny RMDM misy elanelam-panahy anankiroa reto zay ho lazaiko raha vao tsy misy atakandro ny governemanta ary raha tsy mieritreritra ny andravan'ny governemanta ny filohan'ny republika dia ianao mihitsy ny tokony hametraka am-pialana ary raha tsy hametra am-pialana ny filohan'ny republika miantso ny tafika malagasy ianao satria anareo andro faran'ny firenena iankina ny Madagasikara raiso ny andraikitrareo amafisina ny antso izay efa nataony filora valomanana marika ho iatrany ity filolefitry ny RMDM ity tsy anavahana fa mitaky firaisan-kina ny rehetra ny tolona izay hoatrehany izao ho iatrany ny fanamafisana nanao antso lehibe ny ray aman-drenitsika miantso ny mpanao politika miantso ny hery velona rehetra miantso antsika rehetra tsy ankanavaka antso atao iny mahitsy mazava ny teniny RMDM androany ampitsahatra avy atrany zao fitondram-panjakana misy eto ny firenena izao any fantatra moa dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fananganana ireo komity karakarany feonambe nasionaly ho an'ny fanoherana ankoatra ny fitakiana ny 15 mey izany dia isan'ny fitakiana ihany koa ny fandravana ny governemanta sy ny fametraha-pialan'ny filoam-pirenena ho an'ny fanoherana atreto andrasana ny fivoaram-baovao efa betsaka no nananatra betsaka no nanitsy saingy hatramin'izao tsy miova ny zava-misy eto amin'ny firenena vao maika miamavesatra ny fahoriana miatra amin'ny vahoaka malagasy tsy azo avela toy izao ny firenena fa miantso ny rehetra mba hijoro hiaro ny fahamarinana sy hijoro amin'izany hoy ny ARFM tsy maintsy ny marina trandry no hijoro ny ray aman-dreny hoy ny fanamafisana ka tokony andinika sy eritreritra ny rehetra tsy hijery ana iza intsony afa-tsy ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy misy fiovana eto Madagasikara raha tsy miova ny fomba fijery ny firenena miova ny toetsaina politika tsy mijery afa-tsy ny rariny sy ny fahamarinana
iasorona ao an-tsaina ny fanaovana ato zay sy ny fifamalina etseroa sy ny fifampitehana fifamonoana politika anjaratsika amin'izao fotoana zao no mieritreritra hoe efa tokony iova am'izay ny fomba fijerena amin'ny firenena amin'ny lafiny politika hojerena amin'ny lafiny ala siantifika amin'izay Madagasikara averina amin'ny mahamalagasy azy manoloana zany eto a dia manetana ny ray aman-dreny rehetra manerana ny nosy andray ny manandrivy hipetraka ho arofanina ho alokalompahendrena tsy mitanilany amin'ny firenena fa andalany rariny sy ny fahamarinana iaro ny zoa makasina maolona sy ny asiny aina iaro ny asiny fiandrianam-pirenena sy ny tanindrazana ary ny vahoaka ndao ampandeferana ny ambopo anevina ny lolony sy ny tsy fitovian-kevitra satria tanjona iray no tiana apetraka eto dia ny fanavotana ny vahoaka malagasy mba hiadana sy hofinaritra eto amin'ny tany hoy ny avy amin'ny antoko SVM mila antsika ny vahoaka ary mianjy antsika ho hiatrany ny fanamafisana ka raha mijaly ary sika vahoaka malagasy inona ny adidy miady antsika indrindra isika mpanao politika dia tsotra ny tempo voalohany indrindra raha tiantsika hiaraka amintsika ireo vahoaka malagasy reo dia tsika mpanao politika aloha mila mampandevitra ny ampopoa mba hisiny ny firaisan-kinantsika rehetra fa izay ny zava-dehibe rehefa miray tsika dia miaraka amintsika ireo vahoaka reo satria tsika no loha-pitarika amin'izany tolona politika izany rehefa mahita ato ny foto-kevitra ijoron'ny RMDM manao hoe fanovana amin'ny fanantenana manantenantsika no vahoaka reo amin'ny fanovana manantenantsika vahoaka reo amin'ny fanantenana izany nefa mila firaisan-kina atongavantsika zany tanjony zany ka eto a dia manetana antsika vahoaka koa ajanony ny tahotra fa apetra ao ambony ny fitiavana ny firenena dia miteza re mijoro misikila-ponitra afrety ny tanan'akanjo mivonona fa ndao hiaraka atsika jiaby samy naneo ny fahavonona ny anavitra ny Madagasikara ireo mpanao politika sy ny antoko politika tonga teto Belera satatra mbavarano ihany ny androany raha ny fanazavana miankina amin'ny fivoarany toedra rany dingana manaraka